androany moa zany dia fotoan-dehibe ho an'ny SPEMAD satria tafiditra ao anatin'ny fahafolo taona n'ity institut de paramédico ity dia ao koa zany ny sortie de promotion telo amby telopolo sy telonjato izany hoe misapana anankiefatra efatra azafady indrindra ny sage-femme mpampivelona ny infirmiera généraliste ny technicien de labo ary ny masso-kinésithérapeute ireo zany no avoakany androany dia omena mahazo ny diplôme. Ny mampiavaka azy ireo dia ny SPEMAD fantantsika rehetra izay folo taona izay dia anisan'ny mba tsy tenenako hoe sangany fa kosa ao anatin'ny sekoly anankiray manamaha izy azy ny atao hoe SPEMAD eto manerana Madagasikara mihitsy. Izay mampiavaka azy iray voalohany kanefa kosa maro koa ny sapana ao anatiny. Misy koa ireo efatra izay teneniko ireo ao anatin'izay koa nefa ny fampianarana dia ao anatin'izay ny traikefan'ireo mpampianatra izay efa tena atao hoe sangany sy ireo mono miaraka aminay ny sage-femme sy ny infirmiera izay mpampianatra radio manana ny expérience ny any daholo ihany. Ao anatin'izay koa ny fitezana azy ireo amin'izay maha sage-femme infirmier indrindrandrindra izay teniko foana moa déontologie tsy misaraka amin'ity asana ity dia vao araka ny tenen'ny ordre anankiroa teo fa tsy misaraka ny déontologie ny asanay. Mampiavaka azy dia ireo sapana eny anivon'ny hôpitaly tsirairay avy. Misy ireo mpianatra ireo zany dia mahazo ny sampana tsirairay eny anivon'ny hôpitaly eny amin'ny CSP2 ny any amin'ny privé ary zany hoe manana expérience koa izy alohan'ny voaka alohan'ny andehanany voaka. Manarak'izay manana ny atao hoe mianatra ny langue ary zareo ato français fantatsika fa tsy mahay français loatra ny ankizy ary hitantsika eo fa izaran'izay attestation zay rehefa avy eo zany hoe partenaire miaraka amin'ny alliance française. Miaraka amin'izay koa zany eo ny fampivoarana ny fampianarana amin'ny teknolojia avolenta izay efa nilazaiko teo moa satria solotena PDG any tenako teo. Anisany anankiray fivoarana ray lehibe ato amin'ny SPEMAD zany izay. Ny SPEMAD moa dia hatramin'izay dia mitrandraka ny atao hoe chômage zéro. Ampianarana an'ireto sage-femme sy infirmier reto izany hoe chômage zéro. Ao aty ampianarana izy dia efa ampianarana azy hoe mivoaka eto ianao tsy miandry examen concours fa mitenanao dia afaka mianatra, afaka mamoaka manao ny asanao. Ohatra ny sage-femme afaka manao ny anazy izy afaka mampiteraka. Ny infirmier afaka manana ny efitrano kely izy dia mandray marary. Ohatr'izay koa ny technicien de labo ireo moa ary zany ohatry ny masso-kiné dia efa misy mandray izy ireo aorinan'ity fivoahana sortie de promotion ity. Zany hoe efa miatrika ny asany izy zany dia tsy atahorana ny hoe hipetrapotsiny. Tsangam-batontsika araka ny kabary napetrako teo izay ny teny namen'ny PDG moa zany solotena azy dia tsotra dia tsotra. Ao anatin'ity folo taona ity dia ny fananganana ary ny fototra voalohany any amin'ny ririnina any araka ny lazaina teo ny trano lehibe ny SPEMAD izay tena mbola tsy nisy tao anatin'izay folo taona izay ka izay mampisapatsapana azy aloha hatreto fa hanangana fototra iray hananganana institut de universitaire iray ho an'ny SPEMAD eto Antananarivo any amin'ny région rehetra izay misy SPEMAD ihany koa. Izay zany. Ny tsiambaratena majorana dia izaho moa zany tsy sasatra mihaino sy manaraka ireo tenin'ireo mpanabe izay manabe anay any ampianarana dia manao ny effort koa zany za mba ahafahako miezaka sy mba ahafahako mahatratra le tanjona irina zany. Ny safidy an'ity sampana ity satria tiako dia iriko ny mikarakara an'ireny sy ny zaza. Fizarana asa izay moa zany dia ny stage pratique tany amin'ireo hôpitaly lehibe dia misy anay daholo na ny CHU, ny CHRR, ny CHD ary ny CSB zany dia misy ny alehanay daholo zany zany hanaovanay ny pratique zany ny hôpitaly rehetra rehetra. Misy ny école zany no proposé hoe reto ny hôpitaly fa miankina aminao indray misy ny hoe misafidy manokana hoe aka hoe andeha ho any
amin'ny toerana le fa misy zany a tsy ao anatin'le